Volana resaka tany a, tany manan-karena fantatsika tsara fa manan-karena ny distriktina Antanimbary be da be ny olona maniry trandraka an'izany toerana zany fa amin'ny tindra mitoraka aty dia hafa satria ireo sinoa sy ireo société anakenina izay mikasa anao périmètre ny tany izay vidin'ny tany ao amin'ny Antanimbary Sud izay tsy ny tenako moa tsy manana fahefana afaka hivarotra tany ny solombavam-bahoaka ary fantatsika tsara zany fa tsy afaka manao acte de vente na hivarotra tany na aminiza ny solombavam-bahoaka zay aloha dia tsara ho marina zay fa ny fanontaniana mipetraka dia tsotra iza naniraka an'ireo olona reo nakany ary tsy maintsy fantatro zay nao androany na rahampitso sokatra ny fanadihadiana hoe iza no naniraka an'ireo olona reo tompona andraikitra feny izay naniraka azy any satria lasa ny solombavam-bahoaka no maloto amin'izao fotoana zao azadiny zany fa lasa ohatrany hoe solombavam-bahoaka hono ny fandraharaha tamin'ireo olona reo nefa tsy fantatro akory na ny tarehiny na ny numéro téléphone an'ireo sinoa reo ka eto aho dia miteny fa raha ohatra ka mbola mivaziritra ka mbola hiroso amin'ny fanaovana périmètre ireo société reo dia vaky ny ady eo amin'ireo société reo sy ny solombavam-bahoaka ny Antanimbary Sud. Le problème le papier tsoagna lisansy araiky dia atao roa anefa ny vahoaka sahirana voninahitra frais tabataba nandeha amina ino eny manjery jiaby hoe ampidimy frais sahirana vahoaka zao zany isaraka ndraiky ny vahoaka ndraiky dia atao taratasy roa zay ndraiky tsy nanane taratasy roa sa ve tsara be magnino lisansy atao roa tsy naneza zay tsy hagnino tamatavy be tamatavy be dia magnino lisansy atao roa nefa tamatavy raika fô nefa magnino Tananarivo 1 Tananarivo 2 3 4 lisansy raiky taxi be ao dia magnino ny atao roa zay tsy lanane za zany a voyageur miaraka amin'ireo tikitika reto dia voasakana eto amin'ity lalana eto ity dia mitaraina zany zay vahoaka 2 arivo ary frety zakanay mitaraina zay ahianao 500 arivo karaha mbola ampiakarina 4 arivo frais tsy manaiky an'izany zay vahoaka ary tsy manaiky hatramin'ny farany satria mizara roa zany a ny tamatavy ain sy ny tamatavy teo dia tsy manaiky an'izany zany zay vahoaka satria zay anatin'ny cyclone vao nilozany kezania tsisy vola zay sahirana fanampiana avy amin'ny fanjakana ary mbola tsy voarainay nefa dia ao akarina zany frais tsy manaiky an'izany hatramin'ny farany zay zay vahoaka zany tsy Je m'adresse aux clients de cet hôtel. Si vous êtes client de l'Anelia Beach Resort and Spa, sachez que derrière ce sourire, derrière ce service impeccable, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Ah, Curly, quoi. Pour la première fois, je vais faire ma vidéo en français, puisque je vais m'attaquer à un hôtel étranger qui se situe à l'île Maurice. C'est l'Anelia Beach Resort and Spa. Quand un employeur ne peut pas gagner par le droit, il gagne par la peur. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est exactement ça. Des travailleurs malgaches piégés, loin de leur famille, piégés sans issue. Des employés malgaches ont quitté leur pays, leur famille, leurs proches, leur vie, pour travailler à l'île Maurice, notamment à l'Anelia Beach Resort and Spa. Ils ont signé un contrat de 3 ans, un contrat légal, un contrat engageant, mais aujourd'hui cet employeur a décidé unilatéralement de les licencier. Au lieu d'honorer les 3 ans d'indemnité prévus dans leur contrat, il leur propose 1 ou 2 mois. C'est illégal, c'est injuste et c'est inacceptable. Ces personnes ont tout laissé derrière elles, leur maison, leurs enfants, leurs proches. Elles ont fait confiance à un contrat, elles ont fait confiance à cet employeur. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans des conditions déplorables, sans protection, sans issue et sans recours réel. Ce qui m'étonne le plus, c'est que l'ambassade malgache n'a pas agi. Seul le syndicat local est présent, mais ils sont bloqués. Les travailleurs ont 2 demandes simples. Soit que l'employeur honore les 3 ans d'indemnité, soit qu'il autorise un transfert vers une autre entreprise pour travailler dignement. 2 solutions, l'employeur refuse les 2. Je m'adresse aux clients de cet hôtel. Si vous êtes client de l'Anelia Beach Resort and Spa, sachez que derrière ce sourire, derrière ce service impeccable, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui n'ont pas été payés selon leur contrat,
qui ne peuvent ni partir ni rester dignement. La prochaine fois que vous réservez, posez-vous la bonne question. Est-ce que cet hôtel mérite mon argent? Comme par hasard, ce qui s'est passé après, 3 de ces travailleurs ont subitement changé de position. Ils ont tourné le dos au mouvement et sont retournés travailler chez cet employeur. Très vite, une vidéo est apparue. Ces 3 personnes affirment que tout va bien, qu'elles sont bien traitées, bien logées, bien nourries. Sauf que cette vidéo soulève plus de questions qu'elle en répond. Et aussi, concernant la 3e vidéo qu'ils ont fait, c'est à propos de moi, parce que c'est moi qui ai retourné en premier pour l'entreprise. Ils ont dit que la direction m'a appelé, la direction m'a menacé, et ils ont dit aussi que je suis retourné en enfer. Et tout ça, c'est faux, et c'est au contraire. Je suis retourné à ma propre initiative. Personne ne m'a pas forcé, ni qui que ce soit. Et aussi, quand je suis retourné, il y a une intermédiaire. On a un intermédiaire qui a parlé avec la direction. Et c'est l'intermédiaire qui a parlé avec la direction pour nous. Et il y a mes amis aussi qui va parler pour témoigner. Ok, et pour ma part, je voulais juste clarifier quelque chose à propos de notre dortoir. Nous avons une cuisine où on peut cuisiner quand on n'aime pas la nourriture à la cantine. Et nous disposons aussi d'un réfrigérateur, de climatisation, de cuisinière à gaz et aussi de l'armoire à chacun. Et nous pouvons également laver notre propre linge à la lingerie. Bonjour, en fait, d'après ce qu'il a dit, hier on était aux droits de l'homme, ici à Île Maurice et Ben, et on était là-bas hier et on voulait quitter l'hôtel définitivement parce qu'on n'est plus en sécurité à l'hôtel. Et parce que ça fait presque une semaine plus qu'on ne nous donne pas la nourriture et pour laver notre vêtement aux lingeries. Et on a pris la responsabilité pour aller aux droits de l'homme pour quitter le dortoir. Et aujourd'hui, on est venu à la police pour déclarer que on est changé de l'endroit parce que on est au syndicat, notre nouvelle adresse, et c'est lui qui nous héberge et donne la nourriture au syndicat. Et pour confirmer à la police que on n'est pas missing. Pourquoi ont-ils changé d'avis aussi soudainement? Pourquoi, sous forme de vidéos publiques, ces travailleurs loin de chez eux, sans filet de sécurité, sans famille, dépendants de leur employeur pour leur logement, pour leur nourriture, leur séjour légal sur l'île surtout? Est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté de parole ou d'une parole dictée par la peur? Ce qu'on appelle un témoignage sous contrainte. Ce n'est pas un consentement, c'est du chantage. À ces 3 personnes, je ne vous juge pas du tout, vous avez eu peur, vous avez choisi de vous protéger, c'est humain, mais cette vidéo ne trompe personne. Quand vous serez prêt à parler, librement, nous serons là. I Asproma dia fikambanana iombonana ivondronan'ny mpanao solonify eto Madagasikara. Ny Asproma, Association des protégistes dentaires malagasy, na fiombonam-ben'ny mpanao solonify eto Madagasikara. Fikambanana anotokana mampivondrona an'ireo mpanao solonify rehetra any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny Asproma dia ny asany dia manao solonify amovible. Ny solonify dia asan'ny mpanao solonify ary izay no antony ijoroan'ny Asproma. Faharoa, ny Asproma dia mijoro ara-panjakana ary eo tsy ankilan'izay koa ny Asproma dia manana olana izay azo lazaina hoe mampijaly an'ireo fikambanana. Izao manodidina izao dia fikambanana solotena manerana any Madagasikara. Ny Asproma ihany koa dia manana olana goavana araka nambarako teo eo amin'ny lalàna mifehy azy, satria efa tany amin'ny repoblika voalohany no efa nisy ny fikambanana Asproma. Tao amin'ny repoblika faharoa dia nahazo aina be ny Asproma. Amin'izao fotoana izao dia ozongozon'ny olona io lalàna mijoroan'ny fikambanam-be ny mpanao solonify io. Noho izany dia manana etaeta izahay amin'izao fotoana izao hamerina indray ny hazan'izany mpanao solonify eto Madagasikara. Mariako aloha
fa ny mpanao solonify dia tsy mpanala nify, ny mpanao solonify dia tsy mpitsabo nify, fa ny mpanao solonify arak'izany anaran'izany solonify ihiany no ataony. Io solonify koa nefany dia misy famaritana azy, lay solonify amovible amin'ny teny frantsay na solonify miala, io no ataon'ny mpanao solonify. Noho izany dia mangataka amin'ny manam-pahefana rehetra zay misy ny volavolan-dalàna ary efa mandondona varavarana tany amin'ny mpanao lalàna dia ao amin'ny Assemblée nationale izahay mba hakatoavana an'izany rehetra zany fa hatreto aloha dia mbola eny an-dalana fandondonana zay hatramin'izao. Antsoavy nataonay amin'ny fitondram-panjakana fanavaozana zao ka tokony ho avaoziny ny lalàna mifehy ny asa indrindra ho an'ireto mpanao asa tanana ato an-damosinay sy manerana Madagasikara izay efa mananitra ny aman'aliny amin'izao fotoana izao mba hipetraka tsara ara-dalàna ny lalàna mifehy azy. Marihana tompoko fa izahay dia mandoa volam-panjakana, mandoa hetra amin'ny alalan'ny patanty sy ny TVA izahay eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Izahay Asproma dia mangataka ihany koa ny mba halalaka haleo tena tanteraka fa tsy ho avilivily atsy na roa ny asa tananay. Misy lalàna anankiray izay manahirana anay mandinika azy, izahay no manao an'ilay asa dia olona hafa no metaka azy any amin'ny vavan'ny olona. Tena tsy mety zany zavatra zany ary manimba tanteraka ny asanay. Antsoavy nataonay amin'ny fitondram-panjakana rehetra, topazo maso re izahay vahoaka aman'aliny reto amin'izay asa fanaovana solonify izay, ary indrindra arosonay amin'ireo solom-bavambahoaka ny reo mba fangatahanay amin'ny volavolan-dalàna mifehy an'ity asanay ity fa mamelona firenena ity, mamelona vahoaka maro ity asa solonify ity. Makasitraka indrindra ny fitondram-panjakana izay mihaino anay fa tena mizaka ny tserin'ny aina izahay mpanao solonify eto Madagasikara. Misy somary misy sakatsakana marina fa ny produit dia tsy vita eto Madagasikara fa afarana avy any ivelany. Misy lalàna izay hitanay hoe sakatsakana ho anay tokoa amin'izao fotoana izao hoe tsy mahazo mampiasa sy tsy mahazo manafatra, tsy mahazo mividy an'ireo produit entina manao an'io asa io zay. Zay koa dia isan'ny angatahanay amin'ny fitondram-panjakana satria tadidio tsara fa raha nify no resahana tsika malagasy ohatrany mbola tsy mahavita an'izany mihitsy hoe ny produit avy eto Madagasikara, ohatrany mbola tsy avy tatsika fanjaitra no tsy avy tatsika malagasy an'izay produit zay. Azo lazaina fa tena olana ho anay tokoa tokony fahazahoana produit hatreto. Kiasika ny dentiste, tsy manana fahavalony dentiste zahay na dia somary efa nandalo olana azy teo anivony zay hoe sehitry ny dentiste zay. Zao no zavatra ambara mikasika an'izay. Ny protésiste dia asany ny manao ny protèze, tsy asan'ny dentiste ny protèze fa asan'ny protésiste. Ary izahay protésiste ihany koa izay mariako fa voafehy, voataiza ary voanatra ato anatin'ny Asproma dia tsy mahazo manao ny asan'ny dentiste mihitsy, toy ny manala nify, mitsabo nify, ny manao manampina nify sy ny sisa raha vao nify naturel zany dia tsy anjaranay zay fa anjaran'ny dentiste. Ary izahay ara dia maniraka ny olona ka raha misy namanay ato anatin'ny Asproma tratra an'izay zavatra izay dia izahay mihitsy no mananatra manoro azy hoe tsy asantsika izay zavatra izay. Ka raha miresaka ianao hoe izahay sy ny dentiste izay nametraka an'ireo projet de loi, nangataka zany hoe mba misy projet de loi izay alefanay any amin'ny ambaratonga-pahefana amin'izao fotoana izao dia tsy mikitikitika ary tsy misalovana ny asan'ny dentiste mihitsy izay, sahala amin'izay nametrahany zareo ny lalàna mifehy azy fa samy masina amin'ny asan'izay. Tenanay efa fantatrareo solon-tena vahoaka isika, solom-bavam-bahoaka isika dia aty no lapan'ny demokrasia dia mijoro aty isika, tsy nisy fahotanana zavatra vitatsika, tsy nisy zavatra ratsy fanjoro-tany famarinana tsika fa nanao ny dingana fotsiny tsika ara-dalàna araka ny fenitra ny repoblika sy ny demokrasia satria tsika repoblika demokratika malagasy. Raha misy mamorona dozena zavatra ohatrany dia azy any tombontsika androana manatanteraka tsika. Mbola manana fotoana 12 andro ny tena ka malina ireny taratasy rehetra izay nataony zareo tao anatin'ny fisavana tany amiko ireny fa iny foana ilay faresahantsika hoe misy manantena fa
fa akalesina amin'izay ny mpitondra ho amin'ny ho avy rehetrarehetra amitrangan-javatra rehetrarehetra satria manjava nisy taloha dia efa misy ampanao politika na zavatra sahala amin'izany dia resaka fisika lasa force de pression mitandro filaminana lasa force de pression fitsarana ihany koa lasa force de pression anatiny eo mba ahafahan'ilay olona mipirina na mba ahafahan'ilay olona tsy manao an'ilay ataoko hoe fitakina maro na ahafahan'ilay olona lasa ny aponja direct ihany koa rehefa avy eo dia mety aoka angambizay zavatra hijanona amin'izay fa anjaontsika andeha amin'ny mintsiny mandeha amin'ny rariny dia samy manova mba hisiny ho avy mamerana eto amin'ity tanindrazana ity fa tanindrazana ambonantsika ty ny hevitra tsy voatery itovy fa ao anatin'ny hevitra miady no ahitana hoe aiza ny lalana tokony izorona iza no mandeha mahitsy ary iza no mandeha bilika ao anatin'izay dia tsy tokony famingana na fanimba ihany koa ao anatin'izay satria firenena iambonantsika ty isika rehetra samy mipetraka eto isika rehetra samy manana didy ny anasoana ty satria mandalo tsika neto fantaranaka no